Ihany koa no andraisantsika vahiny ary amin'ity takariva ity tsy iza akory zany fa Ramatoa Regina Andriambolatiana avy eo anivon'ny Regina School. Mirabanao tompoko tonga soa amin'ity takariva ity. Faly miarabanao dia faly miaraban'ny mpijery ny Vaovao TV amin'izao hariva izao. Mazava ho azy Ramatoa Regina, misy ny zava-baovao izay hoentinao amin'ny mpijery antsika dia aleo ianao mihitsy nitondra an'izay zava-baovao zay. Ny vaovao anay zany amin'izao dia ny fanokafana ny école Regina School izay miditra amin'ny 9 septambra ho avy izao, izay ahitana fiofanana avolenta ho an'ny sehatry ny fikarakarana tarehy amam-bika. Inona no mety hoe hampiavaka an'ity sekoly Regina School ity raha oharina amin'ireo ataontsika hoe fitoerana maro efa misy eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao? Ny mampiavaka ny Regina School aloha dia voalohany indrindra ny diplômé d'état izy io dia diplômé ny agrément agréé Sotis Paris, izay hoe avy any ivelany zany. Izay aloha ny voalohany. Faharoa manarak'izay dia ny fitaovana rehetra sy ny produit rehetra ampiasainao dia etoan'ny sekoly avokoa. Ny fahatelo dia ny fampianarana momba ny massage izay ivoan'ny massothérapeute izay mbola tsisy mihitsy zany eto amintsika. Ahitana ireo karazana massage erak'izao tontolo izao sy ny rituel an'ny Sotis ihany satria moa zany diplômé an'ny Sotis Paris ihany koa izy io. Ny fanontaniana mety hipetraka ihany koa any amin'ny mpijery antsika any amin'ity takariva ity dia ny hoe ny fampianarana ihany ve zany mety ho hita eo anivon'ny Regina School sa misy ihany koa ny fitoerana mety hoe andraisana ho an'ireo olona izay hoe maniry karakara ny endrika amam-bika? Ny ao amin'ny Regina School aloha dia ny fampianarana ihany no hitantsika ao, fa kosa ny groupe Regina dia efa manana ny salon Regina's Beauty izay eo am-Vaovao ihany, afaka hikarakaran'ny olona rehetra ny tarehy, ny volo, ny bika ihany koa. Somary dira kely le mahakasika an'ilay fidiran'ilay ataontsika hoe fiofanana amin'ny fahasiviny volana ho avy izao. Inona no mety hoe fepetra takina na ataontsika hoe pitsopitsony zavatra takininy avy eo anivon'ny Regina School ary mety manahoana ny saram-pianarana ao anatin'izay? Ny voalohany indrindra aloha dia ny takinay dia ny ankizy izay hiditra amin'ny Regina School dia farafahakeliny manana niveau terminal. Izay zany satria amin'ilay fampianaranao tena somary enjakenjana kely satria tsika manenjika an'ilay avolenta avy any ivelany mihitsy ny ao anatin'ny Regina School. Ankoatr'izay ohatran'ny fantatra ihany koa fa misy ny ataontsika hoe matière ampianarana ao anivon'ny Regina School mety hampiavaka azy amin'ireo hafa. Ino ireo matière ireo? Ny ao amin'ny Regina School dia manana matière maromaro, izany hoe misy ny technique de communication izay tena ianaran'ny ankizy mihitsy ny miresaka amin'ny cliente, ny miresaka amin'ny manodidina azy, amin'ny fiarahamonina, amin'ny maha esthéticienne anazy. Dia ao koa ny fianarana langue satria izay tenentsika teo fa diplômé international ny mivoaka amin'ny Regina School. Ity ampamarana andrezadrezaka sika Ramatoa Regina Andriambolatiana dia tsara ihany no mitondra fanentanana ho an'ireo izay ataontsika hoe maniry dia hiroso amin'izay fampianarana izay. Dia faly manantananareo zany za izay tsika rehetra te hiditra lalina ao anatin'ny maintsanina amin'ny fikarakarana tarehy amam-bika fa tonga eto amintsika ny fianarana izay tena iriny tsirairay satria ny tanjon'ny Regina School zany dia ny hampiakatra avo mihitsy ny taranja estetika eto Madagasikara, ka dia efa misokatra amin'ny fisoratana anarana fa miandry anareo zay ao am-Vaovao ny siège Regina School. Dia isaorana feny Ramatoa Regina Andriambolatiana nitondra an'izay tsara ho fantatra mahakasika ny sekoly Regina School izay. Isaorana feny anao tompoko nanaiky vahiny tamin'ity takariva. Misaotra indrindra dia misaotra anareo nandray anay ihany koa.